Manana ny paikadiny mba azahoana vokatra tsara ireo sekoly tsy miankina manerana ny nosy ho an'ny IEF ACEEM manokana dia manana paikady hafa kely izy ireo, izany no mahatonga ny vokatra mahafa-po hatrany eo anivon'ity sekoly tsy miankina ity. Toy izao ny fanazavana. Ny katsaka hatrany ny anana vokatra tsara mandritra ny taom-pianarana ny sekoly tsirairay avy, fa ny any sekoly IEF ACEEM kosa dia paikady manokana miorina eo amin'ny fanomanana ara-pedagojia sy ara-panabeazana no ahafahany matoky fa ho tsara ny vokatra eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Mitondra fanazavana ny filompanorina ny vondrom-panabeazana ACEEM Hatrany William. Kafa ny taom-pianarana zany dia zava-dehibe sy manamarika dingana vaovao atao fanatsarana ny fampianarana sy ny fanabeazana izay mena ny mpianatra hafa ny sekoly. Ary tsy ny taona fotsiny vaovao fa ny vanim-potoana mihitsy ny vaovao satria vita izay ny telopolo taona voalohany nisian'ny vondrom-panabeazana ACEEM, roa amby roapolo taona nisian'ny IEF ACEEM, hevitra izay fa misy dingana vaovao tamperahana manomboka izao zany mba hanatsarana hatrany ny fanabeazana izay atolotra ny tanora malagasy. Ny tanora malagasy tiany manamarika fa ny fiainana dia misafotra foana ary misafotra dia misafotra. Tokony arakaraka izany fahamatorany tanora amin'ny fanomanana izany ho aviny izany. Tsy misy aza manofy atoandro, tsy misy fiainana mihamora zany fa misafotra foana. Izany tsy tokony lany andro amin'ny zavatra tsy mahasoa zany ny tanora fa hifantoka amin'ny fianarana sy hampanatsarana ny fitondran-tenany. Isa-taona mialohan'ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao dia manatanteraka atrikasa iarahana amin'ireo mpanabe sy mpampianatra rehetra ao aminy ny sekoly IEF ACEEM tary ny talera Zafimanantsoa Elianina. Izany dia natao anomanana sy andrindrana ny fandaharam-pianarana rehetra mba ho taonazina ny taom-pianarana vaovao na ho an'ny mpianatra izany na ho an'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny. Etsika mahomby raha jerena amin'ny vokam-panadinana azo ny sekoly isa-taona. Laka misy rahampitso midika izany fa ho amin'ny rahampitso ny voahan'ny larana vaovao ny gazety soa anatin'ny gazety Midi Madagasikara no ahitantsika pity sy mpamaky ny gazety soa ny larana fa 3:30 sy 10 izany gazety izany loha hevitra vaovao ary ny zanatrany anintona ny be sy ny maro ary hitondrana vokatsoa ihany koa hiatrehana ny andavanandro indray no hitantsika ao anatin'izany gazety soa izany azadino noho izany maka ny anjara gazetinao ho amin'ny rahampitso. Hatreto ny vaovao antsika tokolasy toboko vavy ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny rahampitsika mbola mifame fotoana eto veloma tokolasy toboko vavy. Tovy resaka matotra ry zalahy.